Ny première dame de vadin'ny président. Fa ito tsipito tsy vadin'ny président ito. Tsy vady zany io. Tadidio tsara fa efa anisan'ny kahany Nicolas Sarkozy miaraka tamin'ny Cécilia. Tamin'izy nanambady an'i Cécilia dia nisaraka tamin'i Cécilia izy dia nanambady an'i Carla Bruni. Carla Bruni rehefa lasa vadina dia miprofiter amin'ny privilège ma première dame manazy. Misy nareo liana be amin'le resaka tsy première dame iny. Dia zao hoe zany première dame zany raha ohatra hoe ao anatin'ny lalàna, satria ny lalàna mikalika amin'ny lalàna vazaha, dia ny première dame de vadin'ny président. Fa ito tsipito tsy vadin'ny président ito. Tsy vady zany io. Tadidio tsara fa efa anisan'ny kahany Nicolas Sarkozy miaraka tamin'ny Cécilia. Tamin'izy nanambady an'i Cécilia dia nisaraka tamin'i Cécilia izy dia nanambady an'i Carla Bruni. Carla Bruni rehefa lasa vadina dia miprofiter amin'ny privilège ma première dame manazy. Dia misy cas koa ny François Hollande zay niaraka tamin'ny Julie Gaillet fa tsy mivadiny, ary Julie Gaillet tsy nitenenina mihitsy ny première dame. Valérie Trierweiler no première dame fa tsy Julie Gaillet. Dia ito ohatr'izay koa tsy io ny première dame. Donc dikan'izany première dame zany tsy hoe resaka fotsiny hoe miditra amin'ny fiainan'olona, non. Ny volam-bahoaka miditra ao, ny salaire, ny titre, ny indemnité, ny garde-robe ny rehetrarehetra, ny déplacement rehetrarehetra dia payen'ny vahoaka. Jereo tsara ho any déplacement, tsy déplacement any zazakely, tonga dia jet privé ary, hélicoptère ary, volan'ny vahoaka daholo zany, vola tokony ahafahana manavitra ny olona ao atao-masonao. Nefa ny olona ao atao-masona miditra anatin'ny cabinet nipetrahany. Fianakaviana any cabinet nipetrahany. Première dame tsy première dame miditra mandeha jet privé, mandano vola, mandeha hélicoptère, manao ny déplacement etsy sy aroa, nefa tsy manana an'le titre, nefa tsy tokony hanana an'le titre. Donc avereno ny volan'ny vahoaka, dia avereno ny volan'ny vahoaka raha Mikaely. Satria raha ny tsaranao ana kolonely tsy paye mihitsy na le retour na jet privé na 10 taona raha zany. Donc Madagasikara tanindrazana tany sarobidy Masina Sisoa. Araka teneniko teo za mandray efa napakevitra. Ny any critique rehefa hitako hoe critique ilaiko dia raiso. Fa tsy le critique le foronina ohatra hoe fanaratsiana anay mivady, zay mivady vita soratra. Asehoy koa ianao asehoy. Vita soratra zay mivady io ary mana-janaka roa lahy, fahatelony janakay ao zaza vavikely nalaina tamin'ny centre dia inona moa zany tompony aloha isa nalaina tamin'ny centre d'orphelinat zaza vavikely efa tsy manana fianakaviana. Zay izy telo ao an-trano ao dia ameko tsikelikely ohatran'izay fa ny olona mpamoron-daigna moa rehefa andaigna izy afotsiny hoe azo mamaly adala fa lasa adala. Orkla, azafady aloha azafady. Tena reraka mihitsy manintsika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy tsapanay mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vilara-pitso valio aloha raha tsinonako. ay
hitanao zany ianao ihany tena avaly azy. ry namako ny tranom-pody no vitany vava fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavaozana zao andao mba hanavao toetsainy. Namaraina na atoandro na hariva top radio fonafoana. Ary magasitraka amin'ny fiarahanao amin'ny onjam-peo amin'ity fotoana ity na eto atoerany ianao na any ampitan-dranomasina any isamano mafandray antsika tsy amin'ny lafiny teknika tahina kely sy texacos manao ny fandrarana kapobeny Roland Bruto no isantatra ny fiarahana amin'izao fotoana izao ao mbatimatika eo koa raha ohatra tsara ny fifandraisana dia iaraka amintsika vahiny vantana eto raha somiara-manana Hertina Dizaref izy moa dia mpanao politika efa kandidata amin'ny fifidianana ataontsika hoe fisolotena amin'ny solombavam-bahoaka zany sy ben'ny tanàna moa zany maromaro koa tany Fianarantsoa ary mpanolo-tsaina ny prime ministre lehiben'ny gouvernement. Miarabanao aloha raha somiara-manana Hertina Dizaref raha ohatra ny vovonao ambadika anao. Miaraba Zoky Roland de miarahaba ny namana technicien rehetra zay mampifandray atsika zao de miaraba ny piano manerana zao tontolo zao. Eny ary naresaka tato anatin'ny tontontsika hoe herinandro teo zay mikasika ny diplomatie resahana moa zany hoe diplomatie tous azimuts resahana ihany koa multilatéralisme ny diplomatie économique zaref mibahana kokoa natao anatin'ny dian'ny filohan'ny fanavaozana tany Russia ary voamaly nomaly ny tany ataontsika hoe fitsidiana arakasa zay natao tany France manodidina ny toekarena teto toerana raha ny andro nomaly fotsiny dia anisy ihany koa ny hetsika zay everina fa tena manandanja zay mitaterana tery amin'ny CCI ivata mikasika amin'le fiaingana ara-toekarena zare fa tsy hoe voandroany tsy hoe voazao fitondrana zao nanao karazana hetsika toy izany ary tadidiko tsara tamin'ny taona 2014 ary nanaraka an'izany ianao tamin'ny fitondrana hery rajonary mampianina nisy mihitsy ny ataontsika hoe fahazahoana vola be tamin'ny fotoana zany hoe any atsihana toekarena raha tsy diso hatrany amin'ny 10 miliara tany raha tsy diso ny fitadiko ianao anitsy an'le izy inona no mety hoe mampiavaka inona no mety ho tombony tsy fataro lalatsaina ohatrany ahoana raha amin'ny ohatra amin'izay zavatra atao hoe teo aloha sy ny ataon'ny fitondrana zay tarihan'ny colonel Mikael ao anatin'ny teo fanavaozana ny republique ity mikasika an'izay lafiny ara-toekarena zay. Marina tokoa ny volazanao zay namana Roland ny zavatra rehetra eto Madagasikara tsy de misy zava-baovao fa zay mihitsy le tena baisako le teninao farany teo hoe ny mahazava-dehibe ny tenda mandeha ity de hoe lay hoe fanavaozana matetika foana moa resantsika ilay hoe fanovana radrafitra na changement systémique tsy mifanarafitra amin'izany ny réforme structurelle fa hatramin'izay zany mety hoe tena kely le izy de misy mahita maminy amin'ny pratique traditionnelle de tsy tena vonona hitondra makany amin'ilay izay hoe fanavaozana zay zao hoe raha tsika mahita zany fa raha ohatra ka niona tamin'ny filoha frantsay zany zao ny filohan'ny republika malagasy amin'ny fanavaozana colonel Mikael Radinirina de tena zay le hoe fanavaozana ny fifanaraha-piarah-miasa zay mbola alokalofan'ny fatoran'ny fanjanana zay zany izy marina fa mbola betsaka ny fampiasam-bola tandrefana raha zay tsika manokana zany frantsay zay farafakely manodidididina ny 500 ano any raha ny antotanisa zany ny fampiasam-bola frantsay amina orinasa sarasana ny 720 fa tsy tena hita malagasy ny fiantraikan'le izy amin'ny fiarikarenany aloha sy amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ro zany rehefa miresaka hoe fiaraha-miombonantoka na eo amin'ny samy firenena zany na eo amin'ny fikambana regionaly zany na eo amin'ny rafitra ifandraisana firenena mikambana zany dia resaka tombotsoa. Inona ny tombotsoan'ny Madagasikara amin'ny fiaraha-miombonantoka amin'ny firenena anankiray zavatra hitantsika zany zao ohatra exemple zany hoe mety hoe enti-pony malagasy satria mafy loatra le gejany fananantany dia hoe andao hialina amin'ny rafitra frantsay dia andao tsika hiaraka amin'ny rosianina dia io tsika zao mampita hoe tonga teto ny avion cargo rosianina dia nitondra fanampianana sakafo 80 tonnes 30 tonnes vary 90 tonnes tsaramaso ary 30 tonnes menaka de raha mitamin'ny angezan'le avion ngeza-be anankiroa sy ny dépense nandehanan'izay ty raha natao vola zay de mety navita zavatra manao ahoana ve
faravary 30 taonina no entina te Madagasikara zay mpamokatra vary, so dia mba mety zavatra fafa ihany zany. Réflexion a zay efany a misy zavatra zany a iara-miombonantoka ohatra hoe tonga avy any miaraka tonga ohatra ny Amerikanina taloha miaraka amin'ny fanampian'ny vahoaka Amerikanina USAID a, tonga dia miaraka amina zavatra amataonina bobaka be, conteneur bobaka be a, zay anampiana vahoaka malagasy. Zavatra misy zany dia zay hoe rehefanao hoe hatramin'izay a mety lafiny fiarovana resaka basy fitaovam-piadiana, zay ny tena ilantsika ny Rosianina, donc zany hoe zava-dehibe aloha zany zay ny resaka fiarovana. Fa misy lafin-davatra no toe-karena kokoa, mety rahantsika miasa amina firenena hafa tahaka ny Sinoa, ny sadiko zany ny ao anatin'ny voly Européenne, ny Allemand, ny Britannique, tsisia zany. Donc zay zavatra zay zany jerevantsika hoe ahoana ny fomba andanjalanjantsika an'ilay izy. I Madagasikara dia stratégique aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy aty amin'ny canal de Mozambique, dia mila haitsika zany ny valorisean'izay, fa tsy manao le toe-tsain'ny mpitondra teo aloha zay hitantsika moa zany hoe fofom-bola keo indrindra mantsy zarefa satria ahoana le amerenan'le climat des affaires zany satria ntsika moa ny IDE zany a mbola lazalazaina fa ambany de ambany raha miohatra amin'ireo firenena afrikanina mitovitovy amintsika zany ny fampiasam-bola avy any ivelany. Eniko tsara mihitsy ny fanazavan'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ny ona tamin'ireo pila ravinahitra teratany malagasy na ny diaspora tany Frantsa tamin'aly manazava amin'ny resaka banky ny mikasika ny atrahana fond zany mba hanosehana ny fananganana amin'ny lafiny industrie sy ny sisa fa ny zavatra nisy mantsy teo aloha ahoana satria teo aloha dia nanalokaloka teo zany le mba tsy resahana le karazany hoe bonus de signature, pas de port d'affaires romivos sy ny sisa ahoana zany amty satria zany dia isan'ny ataontsika hoe mampiaotra an'ireo mpampiasa vola zay ho avy eto Madagasikara sa ve efa mba hoe endrikendrika an'izay fiverenany fitokisan'izay na tonga an'le ohatrany hoe karazana olidinina sinoa anankiray vonina piasa vola hatrany amin'ny 10 milliards de dollars amin'iny faritra atsimo iny zany parc industriel eo ihany koa ny hafa ahoana zay satria zay zany isan'ny sakana raha ohatra jerena amin'ny ankapobeny dia eo ihany koa moa zany mikasika an'le hoe resaka injustice na hoe justice fiscale zany le raha tsy mananonanina kely ianao dia tratran'ny redressement fiscal sy ny sisa io indrindra ianao zarefa ianao koa dia isan'ny mpandalina lafiny toe-karena. Ny zavatra anankiray lehibe voalohany indrindra aloha zany a velantsika foana hoe tsy tianjery sanatry hoe vavamiteny a le resaka hoe fanavaozana, fa le nyresahanao teo zao dia tena zay mihitsy hoe tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny code des impôts zany a sy ny code des procédures fiscales. Zavatra misy eto Madagasikara zany dia zay mihitsy hoe ny malagasy amin'ny ankapobeny zany a mbola mila tezaina zany aloha amin'io resaka fandoavan-keto zany amin'ny malagasy a dia verina zany zao fa sazy zany mandohitra zany amin'ny malagasy ankapobeny na sady teo a sazy zany hoe mandohitra zany a sazy zany dia ezaka manokana mihitsy zany ho an'ny fanjakana le hoe mandeha manao sensibilisation a amin'ny fandoavan-keto vao manao be midina zany fanjakana ohatra hoe misy tsenatsena sy orinasa madinidinika mitsangatsangana ny ampovoan'ny tanàna vao iny hoe any be midina dia idimy le tsena idimy le orinasa satria everina zany fa sazy le izy dia miaina ao anatin'ny tsy ara-dalàna zany zay aloha zany zay zavatra anankiray dia mila tezaina zany le olona hoe io any zay manao contribution fandraisanao anjara le izy dia andaran'ny fanjakana ndray zany a zay le hoe restaurer an'izay climat de confiance zay le resaka redevabilité zany resantsika hoe misy tamberina andraikitra zany a any amin'ny vahoaka zany le izy. Hatreto moa zany zavatra hitan'ny olona dia zao miazakazaka ny malagasy mifarombaka mihitsy mandovola be mba hiasa amin'ny finance, hiasa amin'ny impôt, hiasa amin'ny trésor satria mampanakarena hono ao. Donc zany ny zavatra hita malagasy zany a dia ny mpiasa amin'ireny sehatreny ny manakarena fa ny vahoaka malagasy a mifadira novana. Dia ohatran'izay koa zany tika miverina makany amin'ny resaka tena zay koa hoe iny tafiditra zay le resaka ankapobeny teny rehefa fandarana ankapobeny ihany koa satria tsika mbola mampiasa an'io le système déclaratif io dia zay lazainao zany hoe zao a ny capitalako zao ny fampiasambola koa zao ny vola mitampoka isa-taona dia zay zany ny vola ankanan'le hetra alohanao zany isa-taona dia betaka ny olona manao fausse déclaration momba an'io zany dia zay le moa tonga hoe mila avoazina io mila manao réforme zany tsika zavatra io dia mila dinihana koa io hoe sao dia hovaina resaka système déclaratif io fa amarinina sur place mihitsy hoe manao ahoana fandraranao a firy ny mpiasa-piasainao a manao ahoana ny productivité anao a ohatriny zany vola mety aminao a
dia itombana ny fanjakana zay. Dia eo zany tsika namana Roland, zava-misy a ny fahazahoan'ny malagasy ny lalàna ambany be. Firy amin'ny malagasy moa mahafantatra ny lalàna momba ny fandrarana zany zao eto Madagasikara. Eo ihany koa lay vesatra amin'ny fandrarana ara-panjakana na le hoe administration lourdeur zany zay amin'ny resaka administration. Mivezivezy loatra ny fanaovana tondra taratasy. Anatin'ny fivezivezena sy ny vesatra iny ao a fa misy kolokolo miditra ao zany. Zay mahitahita lalao anapaka zay manolotolotra zany a, zay a no afaka manara-dalàna. Zay rehetrarehetra zay zany a mila atao tsotra. Zay moa le zavainy mihitsy nitokarena foana. Mila atao tsotra, document tsotra azony rehetra vakiana, dia amin'izay fotoana zay tsy matahotra isika hoe misy mpanarava eny andafy e. Tsika zany lasa hoe matahotra vazaha. Nefa zany investissement direct étranger zany zany a, zany aloha hatreto ny mamelona ny toekarentsika. Dia miezaka tsika malagasy compétitif hoe misy malagasy koa mandrara mitovy amin'izareo, fa hatreto aloha zany dia zao ny zavatra tara dia hoe rehefa ny vazaha ny mandrara dia mipetrapetraka tsara lay ataontsika hoe lay draft. Fa rehefa ny gasy mandrara dia zatra loatra amin'ilay kolotsaina zany le kitoatoa, dia manimba ny masitsika gasy zany zay. Fa raha tiantsika ny tena hoe ampiaina ny toekarentsika dia ny gasy tokoa aloha ny tokony tena mandrara. Dia zay le fanavaozana zany raha ohatra ka resantsika amin'ny ankapobeny namana Roland, kolotsain'ny fandrarana. Ary tena io zany le resan'ny folohan'ny fanavaozana zao hoe fanomezan-danja, promotion du secteur privé, fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, satria ny fanjakana zany dia tokony ho antoka ary ahafana mandrara. Fa ny sehatra tsy miankina ny tena mamelona ny toekarena eto Madagasikara dia tokony ho ny malagasy ny maronisy amin'izay. Tokony ho malagasy ny maronisy amin'izay, fa isan'ny mahabe ady hevitra, mahabe resaka ny mikasika ny hoe misy orinasa malagasy resana be zarefa mikasika ny orinasa tiko ianao, dia isan'ny mpanolotsaina ny prime ministre ianao inona ny tena olana, inona ny tena zava-misy misy afaka resahana hoe mba hampahafantarina ny mpiaino antsika ihany koa hoe tsy aiza ny tena mpiaina, satria raha mihaino ny fanazavana sy ireo ataontsika hoe entin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa na ny ministra ny prime ministre efa nanazava le hoe mifanomezana tombondany ny fandrarana malagasy ny filohan'ny fanavaozana ihany koa dia mamerimerina zany nefa misy orinasa eto zany tantanan'ny malagasy lasa sahirana be mihitsy eo anatin'le izy aiza le olana e. Voalohany aloha anisan'ny mila hovaintsika eto Madagasikara aloha ny hoe rehefa mandrara ianao dia tokony tena mandrara ianao, satria le problème zany raha vao mifangaro zany ny asa fandarana sy ny asan'ny fanjakana dia mamono antoka ny fanjakana koa zany io, satria ao zany le lalaovana ao anatin'izay zay moa resaka exonération zany dia lasa hoe misy zavatra tsy andovana aba sy ny sisa zany. Na eo ihany koa le hoe le pays du moramora dia mifampiraraha any, dia mety hoe tsy voalohany volany jirama na ohatran'izao na lasa pehen'ny fanjakana zavatra tokony ataonao asa ohatra zany zavatra zany raha lafiny ara-taratasy ara-fanjakana zany raha fahalalako azy dia efa niresaka vatana tamin'ny ministry ny fampiroboroboana ny fandarahana, ny industrialisation zany tenako sy ny ny entreprise zany dia tsy misy tokony antony tsy sokafan'ny orinasa tiko raha ny lafiny ara-taratasy ara-panjakana zany. Fa ny pitsopitsony madinika zany zay teneniko zay mety lafiny any amin'ny jirama any amin'ny sehatra hafa zay ngamba zany no mety tokony hazavain'ny orinasa. Fa raha za manokana dia tena apresiana mihitsy satria dia rehefinao zay teneniko toy zay manina moa tsika zany importevan'olona vary 30 taonina avy any ivelany any nefany vary 100 taonina ary tsy ampy ny barika 5 fotsiny nataontsika quelques jours ao tamatavy zany. Zay zavatra zany zavatra injuste zay na resantsika injuste zay hoe tsika ve olona mpamokatra vary dia importevan'olona vary 30 taonina ivelany hoe fandatana zay raha za mazarefa na io miteny io somera maneritiana. Fa raha mamokatra malagasy raha misokatra ny asa malagasy dia vokarintsika daholo na menaka na inona io le zay hoe 13 taonina d'huile tournesol io zay tokony hoe vokarin Madagasikara. Fa mila jerena zay pitsopitsony zay dia alamina le izy dia sarahana tsara koa izy ny resaka fandarana sy ny politika satria zay nge le problème teo na le havana matakaiza zay manao vakansy ao am'le inona rose moa le trano fandraisam-bahiny mahafinaritra be ao Maurice dia nafangaro ny raha-panjakana sy ny fandrarana. Ka io zany tena isan'ny fanavaozana lehibe indrindra hoe mpandrara dia mandrara any ianareo, fa aza atao fialofalofana na hoe iarovana ny tsy mety atao ny fanaovana politika na hoe botrina ilay raha-panjakana fanaovana
ataontsika hoe fampiasana ny fahefam-panjakana amin'ny fandrarana zany de tsy mety mihitsy satria na simba le firenena na simba lay mpandrarà. Ie ny fotoana mandeha ihany fa iverina kely amin'ny raharaha ito anatintsika zarefa satria tao anatin'ilay ataontsika hoe processus ny resaka concertation fa milohan'izany efa ataontsika hoe efa andro vitsy sisa isaina de farany ty volana febroary ty eo amin'ny mahampikamana antsika amin'ireo vondrom-paritra ty amin'ireo Afrika indrindra ny SADC zany zay manome fotoana hatramin'ny farany ty volany ty hanolorana an'ilay hoe feu de route nanamafy moa zany ny filohan'ny fanavozana ny republika tamin'ny fiona tamin'ny diaspora fa vita io ary ho atolotra lay feu de route ho an'ny amin'ny SADC moa zany mazava loatra ny fanontaniana mipetraka zarefa de ohatrany hoe tsy ambadika tsy maty misy tokony inclusif le izy tao anatin'le processus le resaka fanaova tsisy malala zany zao hoe ahoana momba an'izany feu de route zany zarefa sao de mba misy pitsopitsony kely mba mety afaka oui zao aloha tena tsara zava fa tsy mitovy amin'ny zavatra niseho talohany miseho tamin'ny 5 tsy mitovy amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 hoe nisy nanana endrika hoe tolona politika dia nisy vondrona politika de aveo nisy fifanandrinana olona zany na protagonista tsy an'izany teo fa olana ara-tsosialy olana ara-pitantanana de nikaiky ny vahoaka de tratran'ny famoretana de nijoro ny tandrokaro ny vozana rehefa avy eo am'izay tsy maintsy politika moa hitantarana firenena dia ny hoe rosana ny votan'ny fanavozana de impliquevana zany le antoko politika sy le mpanao politika zany zay de ao anatin'le concertation fa ho anahy manokana zany raha zany antenenao de efa nisy ny tondrozotra zany fa mila zavaina tsara kokoa io ina le tondrozotra zany ny politika ankapobeny ho an'ny fanavaozana dia narafitra anatin'ny PMAO le izy de ny PMAO izy zany efa misy tetiandro apetrany iny de nametraka zany lay hoe 7 volana de iny zany mila tena iny zavatra iny dia gama zavatra tadiavina zany zao de hoe atao mazava le chronogramme hoe reo vinitsika manao inona reo vinitsika manao inona zay nga maneveriko hoe zay ny tondrozotra zay tena afy zay fa io moa samy manana ny définition ka ny akamaroan'ny olona manao politika sy ny miandro tataka tondrozotra izarazarana le hoe andrafanfanjakana de isy congrès ny teteza mitandray ve de isy filan-kevitra ambony teteza mitandray ve de zay zavatra zay zany efa lozan'ny toetrandro zay le rosona fanavozana raha zany antenenao zany de mety hoe tena hoe éclaircissement an'lay vinakapodina fa napetraky ny filohan'ny fanavozana natao fandarana sa teo chronogramme zany mety ivoaka eo raha zany antany mety zay chronogramme hoe rovina ny fividianana iny lalampandrenana de rovina ny fividianana filohampirenena de rovina ny iny andany lalàna momba ny fividianana de zay angamba ny any overiko hoe tondrozotra eo dia hoe ny olona anatin'ny gouvernemanta io tsy mandray anjarana zavatra toy zao mety hoe zay ngamba ny zavatra everiko hoe garant an'lay hoe fampanjarinan'ny fanavozana ohatra zay ngamba ny ano raha ny définition avy ety any koa ary zay no tohanako koa zay hevitra zay eny any isorana be dehibe no zarefa nanaky mitondra fanazavana amin'ireo teboka vitsivitsy zay mba ny ilana ihany ko hoe vaovao tsara ho fantatra zany manetsa be mbola ho avy mbola ho atsony anao ary hiakatra plateau ity mihitsy fotoana manaraka fa ny amin'ity androany ty aloha de makasitraka atao anatin'izay fitondram-panazavana zay makasitraka ny top radio dia mirahasoa atsika mianakavy nirarira moamerina ny fankerezina ny malagasy zay mbola ao anatin'ny voina mbola ao anatin'ny fiarenana fiarah-mientana ho an'ny malagasy zetany anaovana antso mandrakariva zay tsy mora ny manarina tsy mora ny manova tsy mora ny manavao fa makaira atsika rehetra eny any